Nisy kosa ny boky kely novokarin'ny Alliance Voargasy mba hahafantarana bebe kokoa ny lalàna mifeny arena akibon'ny tany izay nampitondraina ny lohateny hoe guide du citoyen na torolalana ho an'ny olom-pirenena. Ny lalàna mifeny arena akibon'ny tany dia natao ho an'ny olom-pirenena, ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena. Nisy ny boky kely novokarin'ny Alliance Voargasy mba hahafantarana bebe kokoa ny lalàna mifeny arena akibon'ny tany izay nampitondraina ny lohateny hoe guide du citoyen na torolalana ho an'ny olom-pirenena. Boky izay varotana amin'ny sarany R2,000 ety amin'ny fobe-toeran'ny AVG Andrenarivo. Ny antony nahatonga anay hanotana ity boky ity dia eo amin'ilay hoe inona ny tanjona tiana hiavianay. Tanjona tiana hiaviana moa zany dia hoe ny olom-pirenena mandray andraikitra indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitantanana ny arena voajanahary. Ary anisan'izany raha arena voajanahary tsy azo avoazina toy ny arena akibon'ny tany zany. Dia le arena akibon'ny tany io ahafahantsika alohan'ny ahafahantsika zany manana ataontsika hoe saina tia manadiady dia mila manana information aloha isika malala ny lalàna mifehy izy io. Dia izay zany nahatonga anay hoe nanatota an'ity guide na citoyen ity mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra satria sady malagasy izy ity miteny frantsay ho an'izay mamahay mamaky teny aloha aty am-boalohany dia mba ahafahan'ny rehetrarehetra mahafantatra amin'ny akapobeany farafaratsiny mikasika ny lalàna mifehin'ny arena akibon'ny tany. Izay ny voalohany. Ny faharoa koa moa zany dia ny hoe mandeha izao ny fanavaozana ny code minier antsika malagasy dia mba ahafahan'ny malagasy araka ilay teneniko teo mba ahafahan'ny malagasy koa mandray anjara amin'ny tsikera na amin'ny fanomezana sosikevitra amin'izany fanavaozana zany dia mila mahafantatra aloha izy hoe inona ny voalazan'ilay teo aloha, inona no tsy mety. Tsara ho marihana fa ny fiarahamonim-pirenena dia anisany mandray anjara mavitrika amin'ireo fankakevitra samihafa eo amin'ny famolavolana ny lalàna vaovao mifenan'ny arena akibon'ny tany sy ny lalàna vaovao mifeny solitany. Sosikevitra arosinay aloha dia ny fampirindrantsika amin'ny fifanaovana sy ny fanarahana rehetra amin'ny firenena anekafa. Tiako ampara amin'izany ohatra zao tsika nanao sinia le hoe ampifanarahantsika amin'ny fomba fitrandrahana ao amin'ny SADC ny lalàna tsy fomba fitrandrahana eto amintsika. Tokony hanaraka norme reny zavatra reny, misy norme environnementale, misy norme ny mine, dia misy stratégie tokony apetraka reny zavatra zany amin'ny akapobeany aloha zany tokony fanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny fitrandrahantsika. Ao anatin'izany koa amin'ilay fenitra iraisam-pirenena ohatra hoe ny vola tokony ho azona firenena anankiray misy moyen izy io. Dia zany zany tokony jerentsika ao anatin'le code vaovao. Ny manaraka ny tena mahasarotina ny firaisamonim-pirenena raha tsy jerena lafiny ara-teknika amin'ny fitrandrahantsika dia ao aloha le hoe ireo misy arena akibon'ny tany tsy mbola reny ireo raha tsy trandrahana ary tsy tokony zany fitrandrahana zany hitondratsika any amin'ny fahantrana ihany ohatran'ny firenena hafa misy eto Afrika. Mila fantarina aloha zany io resaka données, resaka information. Zay zavatra zany anisan'ny mahasarotina anay koa le hoe fahazoantsika information, fahazoan'ny vahoaka le fahafantarana vahoaka ny données reny. Dia ma eo am-pitrandraka ihany koa zany eo amin'le fikarohana misy an'le fahazo fikarohana manko izy io dia ilain'ny mpitrandraka koa zany manana an'izay zavatra. Nosoritany ity farany fa rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana dia ilaina nisy ny fitantanana mangarahara ary notsindriny manokana ny mahazava-dehibe ny ATA ary izay no anisan'ny tena voizin'ny fiarahamonim-pirenena.